Inona sinona daholo ireo karazana aktivité izay tokony ataon'ny mpifankatia zany a mba hanehoany ny fifankatiavany amin'ny 14 février izay fotoana hanehoana ny fifandraisana eo amin'ny mpivady na ny olona izay mifankatia zany. Maromaro zany ny aktivité izay afaka atao, ohatra hoe mandeha any amin'ny restaurant, mandeha mijery cinéma, mandeha mitsangatsangana eny amin'ny parc na ny zaridaina zany mandeha manao sortie kely ny mpivady. Afaka atao ihany koa zany ny hoe mandeha any amin'ny hôtely, ohatra hoe tena hoe mireserve chambre zany ny mpivady mandeha any amin'ny hôtely, arakaraky ny enti-manana koa zany ireo karazana aktivité rehetra ireo, satria ilaina dia ilaina zany ny zavatra ohatran'izay zany eo amin'ny mpivady mba hahatonga ny fifankatiavana, mba hiavao hatrany, satria ao anatin'ny créativité an'ny couple zany no mampateza ny fifankatiavana ao an-tokantrano. Satria raha ohatra ka tsy mba misy zany karazana surprise kely, tsy mba misy ny karazana fialamboly, ny créativité atao mba hapetipety kokoa ny fifandraisan'ny mpivady, satria ny zavatra tena zava-doza zany eo amin'ny fiarahan'ny mpifankatia dia ilay ataontsika hoe zany hoe monotonie, izany hoe ilay karazana fiarahana zany tsy mba misy mihitsy zany karazan-javatra mampientanentana ny fo zany, fa dia ny fomba fanao isan'andro ihany zany no atao andavanandro dia iny zany ilay maharava tsikelikely zany ny fitiavana. Raha ohatra ka tsy mba misy zany ilay ataontsika hoe pitsopitsony kely, matsirotsiro kely, ny poivre, ny sakay, ny sakamalao, izay mba mety mahamanimanitra zany ny sakafo izay amboarina. Afaka ihany koa zany ny mpivady manao sakafo tsaratsara kokoa zany mba ho anazy mivady ao an-trano. Efa natoroko teto zany ireny hoe fanamboarana ny karazana boisson mampiakatrakatra kokoa zany ny libido, zany hoe somary aphrodisiaque zany à base-na gingembre moa zany no tena hoe betsaka nasehoko teto dia afaka ihany koa zany mamboatra sakafo mafilipilitra zany tsy atao hoe dia tena hoe sakafo mavesatra be loatra koa nefa zany rehefa amin'ny fotoanan'ny Saint-Valentin zany, fa atao somary maivamaivana ihany zany ny sakafo, satria raha ohatra diso be siramamy be loatra koa ny zavatra ataona hoe somary mavesabesatra be menaka be loatra dia mety anova ihany koa zany ny humeuran'ny mpivady ka mety hitourner au vinaigre hozy izy ny fitenenana zany ny ambiance izay hoe tokony ho créena amin'io fotoana io. Dia ianao zany raha matoa amin'io fotoana io dia mba tokony manao akanjo vaovao angamba zany, io arakaraky ny enti-manana ihany, mba entina anaovana surprise zany amin'ny vadinao. Ianao koa zany rangahy dia tokony ihany koa zany ianao mba anao karazana surprise, resaka cadeau ohatran'izany zany zay zavatra mba fantatrao fa titian'ny vadinao zany dia tokony mba hisy surprise kely zany amin'ny 14 février. Zany rehetrarehetra izany moa zany dia entina foana hanavaozana ny couple, hanatsaratsarana kokoa ny fifandraisana, ary sahala amin'ny voninkazo ihany, sahala amin'ny zava-maniry ihany ny fitiavana, arakaraky ny anondratondranao azy ao ihany, arakaraky ny kojakojanao azy, angalanao ny ahi-dratsy, anapatapahanao an'ireo taho sy ny ravina izay efa lo, arakarak'izay ihany zany no apateza ny voninkazo ao an-tranonao, tsisy hafan'izay koa dia
ny fitiavana dia mirary atsika rehetra zany atratra ny 14 février izay volan'ny mpifankatia zany eto amin'ny Jeanne Forêt Santé dia manaova abonnement eto amin'ny Jeanne Forêt Santé fa hanatsara ny fiainanao. Bye bye.